Izao mitantara ianareo mihena. Iny androany ny fanambadiana. Taloha ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy nanana ny fiainany. Ny lehilahy nanana ny mpanjakany ary ny vehivavy koa nanana ny mpanjaka vaviny. Ary tsy nahafantatra izany tokantrano izany izy ireo. Ireo lehilahy dia nahavita nanorina trano falafa izay sady tsara ny mafy, fa saingy tsy nahay nanamboatra fanaka hamelona azy. Etsy andaniny kosa ireo vehivavy dia nialika tao anaty trano bongo, saingy nanana fahaizana kosa izy ireo tamin'ny fanenonana rofia, fanaovana tsihy sy harona isan-karazany, andravahana sy hanatsarana ny tranony. Rehefa hitan'ireo lehilahy fa voalamina tsara ny tranon'ireto vehivavy dia sady finaritra izy ireo nijery izany, noho mitsiriritra ny fananan'ireto vehivavy. Ireo vehivavy koa hono dia nitsiriritra mafy, ny hamafy sy ny hatsara ny tranon'ireto lehilahy. Indray andro dia nisy zazalahy nangalatra ny tsihy sy ny harin'ireto vehivavy sasantsasany ary nitondra izany tany an-tranony. Tezitra mafy ireto vehivavy ary nitaraina tany amin'ny mpanjakany, izay nampita ny fitarainana tany amin'ny mpanjakan'ireo lehilahy. Nanaiky ny rotonta fa hitady sy hanasazy ireto olon-dratsy, saingy tsy nifanaraka kosa izy ireo tamin'ny sazy ampiarina, satria ireo vehivavy dia nitady ny hamonoana ho faty ireto mpangalatra, nefa ilay mpanjaka lahy kosa dia nihevitra ny hampandoa-onitra azy ireo fotsiny. Nieritreritra nefa ireto vehivavy ary tsapany fa tsy ahazo fandreseny izy ireo noho ny fahalemeny ara-batana, ka dia nanolotra ity fifanarahana ity izy ireo. Anaiky ianareo lehilahy, fa hiara hipetraka aminareo ao amin'ny tranonareo izahay, ary izahay vehivavy kosa dia hanohy ny fanenonana rofia sy ny fanamboarana tsihy sy harona mba hanatsarana ny trano. Hiaraka ifanampy isika, satria ianareo matanjaka ara-batana ary izahay kosa kely hery. Nisalasala ireto mpangalatra satria mifanohitra mifanao mahazatra ny sotsikevitra, nefa dia nanapa-kevitra ny anaiky ihany izy ireo. Izany hono ny androany ny fanambadiana. Taty aoriana dia hitan'ny mpanjakan'ny lehilahy sy ny mpanjakan'ireo vehivavy fa nahomby ary nahitana vokatsoa tokoa ny fiaraha-miaina, ka dia nanapa-kevitra koa ireto mpanjaka ny hiara hipetraka ary nandidy ny vahoakany izy ireo ny hanaraka ity fomba mampanao vaovao ity. Nanomboka tamin'izay hono no niara-niaina nanorina tokantrano ny mpivady. Lehilahy roa ihany no nanapa-kevitra ny hijanona tamin'ny fomba mampanao taloha, ary tsy nety niara-iaina tamin'ny vehivavy. Avy amin'izy ireo hono nahatonga ireo olona ankehitriny mbola mianirery. Angano arira.